Efa ndresaka fahasalamana ihany tsika dia fitsinjovana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza nahazo fitaovana entina mitsabo ny centre hospitalier universitaire mère enfant etsy Tsaralalana Akoatran'izay fanolorana fanomezana dia ny kojakoja entina mitsabo zay dia asy fanamboarana ihany koa ny efitrano vitsivitsy ao anatin'izany hopitaly zany. Nahazo fanomezana maro samihafa nahitana milina fanaovana ekografia afaka manao asa maro sy fitaovana ara-pahasalamana maro samihafa raha tsy hitanisy afa-tsy ny fanaovana perfusion, pansement sy fitaovana ho andreo infirmier ny centre hospitalier universitaire mère enfant etsy Tsaralalana. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny CHU la Réunion, fikambanana akama sy ny groupe SMTP izao fanomezan'izao. Androany zao misy matériel médical j'ai nommé une association namatsika avy la Réunion. Mais docteur Sagira Limo miaraka amin'ny équipe j'ai tongeto fa ray herinandro zay. Sambany akory izy nandefa reny fitaovana reny efa fanindroany io raha raina échographie no resahana akoatra ny fiara-miasa efa natao hatramin'izay fa ity indray mitoraka ity moa zany dia mba tsaratsara kokoa ny fanaovana diagnostic ny aretim-pon'ny zaza no antony tena nanaovana an'ity fitaovana ity. Akoatr'izay ireo cardiopédiatre namana avy any la Réunion raha teo koa moa manampy hatrany efa ela koa zay efa roa telo taona niara-niasa taminay amin'ny fanomezana fanofanana ny dokotera eto amin'ny hopitaly amin'ny fitsinjovana sy fanaovana diagnostic ny aretim-pon'ny zaza. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa sy mpanamboarana ny trano izay misy ny Braony hopitaly reny sy ny zaza etsy Tsaralalana ka hitetina 4 miliara ariary ny tetipidiny asa fanamboarana. Laza moa ireo malala-tanana mpiara-piombonatoka amin'ny hopitaly fa mbola n'olotra solitsaina sy imprimante amin'ny herinandro avy zao mba ahafahan'ity toeram-pitsaboana ity mandrindra tsara miasany.